mitsaha mitombo ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus any amin'ny faritra hafa na dia mbola ny faritra Analamanga aza no foben'ny aretina ankehitriny. Araka ny tatitra nataon'ny profesora Anta-Maria Daniela Vololtsina, mitondra teny ny fobe mpibaikona ny ady amin'ny coronavirus Androany Zoma, ny 180,100 tranga vaovao dia hita teto Andrenivohitra avokoa. Ny 7,700 kosa dia miparitaka amin'ny faritra 7 manerana ny nosy. Ny fahafahana manao fitsiriana amin'ny faritra 12 amin'ny alalan'ny fitaovana Gene Expert no isan'ny mahatonga ny fahitana tranga maro any amin'ny toeran-kafa. Rendrika tanteraka ny sehatry ny fizahantany noho ny krizy ateraky ny valanaretina Covid-19, hoy ny fitarainana nataon'ny filohan'ny fikambanan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany Patrice Raoul. Miantso vonjy noho izany any amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo ary miandrandra fanapahan-kevitra aingana avy amin'ny mpitondra fanjakana entana hamonjena azy. Anisan'ny fangatany ny mpisehatra amin'ny fizahantany hanavodana azy ireo ny fanamaivana n'ireo vezatra isan-karazany tokony alohan'izy ireo amin'ity taona ity. Angatahany ohatra ny fanafoanana ireo hetra isan-tsokajiny tokony aloha amin'ity taona ity, ny fampiantona ny fandoavan'ireo ny latsakempoka amin'ny fiahiana ara-tsosialy, ary ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana mandritry ny 3 volana ny fanampiany ireo mpiasa. Ary ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana mandritry ny 3 volana ny fanampiany ireo mpiasa voaterina ato tamin'ny asany noho ny amehana ara-pahasalamana. Ao koa ny fampiatoana ny fandoavan'izy ireo ny hofantrano ao anatin'ny 3 volana. Nahita marimaritra iraisana ny mpivarotra sy ny mpividy lavanily any amin'ny faritra Atsinanana. Voafetra ho 4 alina ariary farafahakeliny ny vidin'ny 1 kilao amin'ny lavanily maitso na inona ny kalitaony araka ny nambaran'ny governoran'ny faritra Androany Zoma. Ny fifanarahana eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra no hamaritra izay tena vidiny arakaraka ny kalitaon'ny vokatra, saingy tsy tokony ho ambony noho io vidina petraka io ny vidin'ny kalitaon'ny lavany maitso, hoy ny tompon'andraikitra ny faritra Atsinanana. Manara-maso an'izany ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra eny an-toerana ho hiatrana izy ireo. Ny sokatra ny 15 Jolay ny tsenan'ny lavanily maitso ho an'ny faritra amoron-dranomasina any Antsinanana Nosy toy ny Analanjorofo, Sava, Atsinanana, Atsimo Atsinanana ary Vadivavy-Fidovinany. Tsy mitovy amin'ny mahazatra nefa ny fisokafan'ny tsena tamin'ity taona ity satria noho ny amehana ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena dia misy ny fepetra tsy maintsy hajaina manoloana izany toy ny famerana ny isan'ny olona miditra ao an-tsena ary ny fanajana ny elanelana iray metatra.